Niambasa toerana soa sy aty miarabantsika ery tokantrano atao tokantranontsika ny amin'izao fotoana izao larina fa 7 ny fampianarantsika manonona ny hatsarany Eosoa amintsika tsy avy tokantrano ary mirary soantsika rehetra hotahiny Eosoa hatrany hatrany. Ny lohateny fampianarana moa dia hoe inona moa zany ny antony ivavahana raha ohatra ka mbola mpanota ihany ny faran'izay. Zay tokoa zany ilay fantaina hoe inona ny antony ivavahana. Raha toa ka mbola mpanota ihany ny fiafaranao, eny moa zany ny antony andehanana mivavaka tokoa zany. Ny antony dia tsotra kely ny antony hoe efa kitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isea 7:20 fakitsika. Isea 7:20 andininy voalohany sy ny faharoa hoe raha izao ary ny zahatra ny tenenio Andriamanitra io dia ina tokoa zany ny antony ivavahanao rehefa mbola mpanota ihany ianao. Vakio tsara inge ny teny dia afaka mijery ho amin'ny teny frantsay moa dia amin'ny teny frantsay izy, ao amin'ny teny inglisy dia amin'ny teny inglisy izy, ao amin'ny teny sinoa dia amin'ny teny sinoa izy eo. Dia zao mivalaza: indro ny tanany hava tsy fohy fa mavonjy, ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Eto zany ny Andriamanitra marina dia mametraka mihitsy hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota zany, ary vao mahery izy misaraka aminao mihitsy ny araka io voalazany ten'Andriamanitra io aminao mpanota zany. Ka ho an'ny olona rehetra izay mino an'izany Andriamanitra zany izay ao anatin'ny soratra masina io, ianao zany zany rehefa mpanota dia tsy menanao io Andriamanitra io fa lany andro fotsiny hoe hivavaka. Ary izay no mahatonga ny ambasadorany Eosoa misintona anao anatiny ny Eosoa foana, satria ao irery ihany no fanafana ny fahotana. Ary izany no mahatonga ny ambasadorany Eosoa mitsangana manam-porofo hoe tan'izao tontolo izao ny hatsaran'izao Andriamanitra toriana zao. Fa raha mpanota anao dia tsisy menanao zany io Andriamanitra io, mazava be io teny io hoe za tsy mihaino ny mpanota ozy ny teniny. Ary zany ny tenin'ny mpaminany zany. Ary ny teny Mose dia hoe mpaminany Israelianina no inonareo, zany ny tenin'ilay mpaminany zany. Deutéronome 18:15 donc avaintsika ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany avy eo aminao dia mpaminany Israelianina zany. Deutéronome 18 dia ny andinin'ny 5:12 dia ny 7:20 enotsika. Deutéronome 18:15 mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ho anao, izy no henonao. Eno zany le tenin'ny mpaminany fa io Andriamanitra io zany dia miteny araka ny tenin'ny mpaminany ny dikan'izay. Mazava be mihitsy le teniny zany eto. Ka amin'ny 9:20 moa dia mametraka amin'izay izy hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalany tahaka anao, ka ataoko eo am-bava ny teniko ary ho lazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Ka izay rehetra tsy miaino amin'izany mpaminany zany zany, izay tsy miaino ny teniko, izay ho lazainy amin'ny anarako dia izany hoe tsara azy. Zany hoe le tenin'le mpaminany zany dia miteny hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota. Ina moa zany ny antony ivavahana rehefa tsy haino izy. Eto anatiny hoe lany andro nge ianao andeha hivavaka any, zany tena marina. Lany andro ianao mivavaka, lany andro ianao manao an'izao rehetra Jehovah, tsisy menanao zany eo. Any hoe mandanindany ny andro fahatany amin'ny tsy amin'antony. Raha ho vakitsika ny teny Andriamanitra ny ohabolana ohabolana 5:10 ao. Ohabolana 5:10 andiny fahavalo. Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana eo mason'Andriamanitra iayavà. Zany hoe le fanatitra ataonao zany lasa fahavetavetana eo masinao. Ka nino moa rehefa mivavaka dia manao fanatitra ny teniny izy zany ohatra ny araka ny mba fiheverany olo anazy. Fa rehefa mpanota moa anao dia ratsy fanahy dia lasa fahavetavetana eo masina io fivavaka ataonao io. Fa ny fivavaka iny marina no sitrany. Zava-be zany rehefa tsy marina zany dia tsy mety mihitsy ny. Ary ao amin'ny andininy 7:20 izy dia mamaky an'ity tenin'Andriamanitra indray tsika angambany jevatsika kely.
andiny fasia amby roapolo na 15-29 iava dia lavitra ny ratsy fanahy fa ny fivavakeno marina no enony eno am'izay nge hoe tsy mety miaino an'io ratsy fanahy mihitsy nge zany io andriamanitra io tsy mety miaino ny mpanota asakasaka anao zany da mbola hipetraka anatin'izany sary zany za zao tsy miresaka mihitsy ny momba le teny filazantsara mihitsy fa aleotsika resaka ndraikatra amin'ny tenin'ny mpaminany sy ny salamo ary ny tenin'ireo olon'andriamanitra tany amin'ny androny testamenta taloha de efa hatrany mihitsy neny fitenena fe tsy miaino mpanota zany eo andriamanitra io fa lany andro eno ivavaka itenenako amin'ireo olombelo etra milaza fa mpanota io tsy maintsy minota io zany de tsisy andriamanitra miaino zany e ka rehefa tsy miaino zany andriamanitra dina zany ny antony ivavahana tena mba aza mivavaka atsony rehefa fantatrao fa mpanota aza mivavaka atsony petra ohatranao tsisy dika mihitsy ivavahanao fa izay no mahatonga ny miteny hoe manatona ny ehosoa fa tena ao amin'ny ehosoa rehetra ny vaholana tafaraka amin'ny ehosoa anao vao tena tsy manota intsony ozy ny hoe impossible zany fa tena possible satria efa toriny ambasadorany soaziady azy zay natonga avako ety ary efa miaina ao anatin'izany mila efa manalevo maro eto amin'ity planeta terre ity anjaranao izy zany miditra fa tena petrako aminao editra afianao satsititra de fa lio any amin'ny toromasonao any fa zay ny amaranako ny teny koa hiditra afianao satsititra fa ziady a manorohevitra hoe midira ny farana am'izay ny teniko amin'ity fampianarana ity de miraha sotsika samotonga saina ho amin'ny fitozan'ny fampianarana manakandrea ivavaka tsikary voninahitra anao dada maraiava misaotra betsaka ny am'izay teny manome saina fa tena tsy miaino ny mpanota sy ny mpanao ratsy zany mihitsy ianao halanao mihitsy ny ary zany tsy misy olombelo afaka amin'ny fahotana zany fa raha mbola am'ty tany ity fa mpanota daholo izy rehetrarehetra so ihany fa tonga Yahosoa zay ny rahainao tamin'ny fotoana zay nivinitity efa lasa izy maty zany anarany zany maty indray ny fahonjena maty ny famerena ny olona ho hiala amin'ny fahotana ary lasa tsy ho mpanota intsony rava daholo zany sotrapetsaka nefa ny dada iava sy Yahosoa fa tonga indray zany fotoana zany ankehitriny famerena ny olona hifirina ho any aminao dada maraiava ampafantaranao ny olona fa tsy mety mijanona ny famarianao fa tsy mety mandeha foana zany fanafana ny fahotana zany vonjeo ny olona dada maraiava vonjeo ny olona matena hovovonjy eo amin'ny Yahosoa vonjeo ny olona Yahosoa voninahitra nareo mianaka mandrak'izay annaranao Yahosoa no masany vavaka rehetra zany halleloia amen de miraha sotriketa samyteny Yahosoa malona zany teny fampietetana zany mandra-peona manaraka indray teny matory tompoko